tapahoana amintsika indray amin'ity fandarana vato fantsika ity elana tsy indrindra raha elaela tsy nifankahitsika teto amin'ny fahitalavitra sisel atao anatiny izany fandarana izany nisy ny fandaminana izay tsy maintsy natao moa ka manomboka izao manomboka eto dia hoisy ny matetika indray ny fandarana vato fantsika izay andraisantsika ireo vahiny maro isan-karazany. Araky ny fahitantsika azy any tokantrano any dia manambahiny ny fandarana amin'ity alina ity alohan'ny andraisantsika ny vahiny dia miarahaba ny Fabianga Benarivo aloha izay hiara-nolotra ity fandarana vato fantsika ity. Miarahaba ny namana Zinarandrianarsoa, miarahaba ihany koa an'ireo vahintsika izay tonga ato anatin'izao fisantarana indray ny vato fantsika izao ka hanasanatsika sady ihany koa mba atsika rehetra izay te hivahiny ato anatin'ny fandarana fa dia mandray antsika izy ity tsy mifidy na mpanao politika itsika na ihany koa tsika mpitarika fikambanana na fikambanana mihitsy aza na ihany koa tsika mpanao asa sosialy maro isan-karazany dia raisina an-tanandroa eny fa na dia mpandraharaha tsotra fotsiny azy ianao ka te hivahiny koa ato anatin'ny fandarana dia raisina an-tanandroa ndao tonga dia horaisitsika ny vahintsika avato ankavanako ato Andriamatoa Zavao Jean-Louis izay filoha nasionaly ny gasy mifankaty sady filoha miara-mitantana ihany koa ny vovonana état régional eto Madagasikara. Miarabanao tompoko. Miarabanareo ato amin'ny Sisel ny tenako ary miaraban'ny Monsieur Laurence ary miaraban'ny Kamifina ary miaraba koa Monsieur Fabien. Ny avaty akaviatsy kosa dia ahitantsika n'Andriamatoa Andrianirina Laurent izay iresadresaka amintsika eto izy moa dia olon-tsotra olom-pirenena izay andray anjara ihany koa amin'ity tafasidinika izay ataontsika amin'ity fandarana vato fantsika ity. Ya, misaotra Zina makasitraka Fabien dia miaraba ny atao hoe Monsieur Zavao voalohany fa aveo tsy hanao Monsieur intsony. Za zany faly be mahita ny Monsieur Zavao zao fotoana izao zay moa zany promotion ray ihany zay tamin'ny fotoanany miara-niditra tamina orinasa anankiray eny amin'ny anjery maropoliteko fantafantatra ihany faly tafaraka aminy amin'izao fotoana izao ary faly anisan'ny olona nasainy iresadresaka miaraka aminy mikasika amin'ny fomba fijeriny ty amin'ny resaka état régional. État régional zay tonga dia arosopeny zao sady zinazy Fabien fa eritreretiny Monsieur Zavao zany ho lalana anankiray anasorana ny Madagasikara ao anatina zao ndeto atsika hoe mba tsy tenenina crise anatin'ny toerana sarotsarotra misy azy zao mba tsy tenenana ihany koa anatin'ny antsana misy azy zao dia ndao atsika hoe anatin'ny toerana sarotsarotra misy azy zao dia eritreretiny Zavao zany ho lalana anankiray ahafahana mitondra ny firenena ho amin'ny tsaratsara kokoa metimety kokoa manoloana zay toerana misy azy zay diteresany état régional ty dia hafanina lehibe zany araka hafanina arak'izay voalaza zay ny fampiresadresahana amin'ny eto edina hevitra mikasika ny amin'ny mahamarina sy ny tsy mahamarina an'izany mampitombona sy ny tsy mampitombona an'izay. Ndao ake tonga dia rosika any amin'ny Andriamatoa filoha nasionaly ny gasy ny avy hatrany hoe iresaka manodidina ny resaka fitsinjaram-pahefana tena izy sika iresaka ihany koa mahakasika ny état régional ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny zany hoe ny fiainantsika eto Madagasikara izay efa voalaza n'Andriamatoa Andrianirina Laurent teo moa efa azo lazaina hoe ao anatin'ny antsana tanteraka ny misy atsika amin'izao fotoana izao. Inona no azo mambara aloha atsy am-piandohana Andriamatoa filoha? Voalohany iny aloha dia faly miarahaba koa ny vahoaka zay olona rehetra indino ny ty fandarana ty androany zava-dehibe ty fandarana ty araky tenin'ny Laurent teo atesika resetsolo satria zay olona miaraka hatram'izay ary miaraka miasa mifankafantaka tsara fampifandraoka amin'ny firalala sy mifanolosy sy madamy etsika fa dia solontsika zany dia resaky zay araky tenin'ny Laurent teo zany hoe anatin'ny asana le firenena mampalahelo mihitsy zany le fiainantsika eto Madagasikara tena mampalahelo ohatran'ny olona tsisy olona nianatra ohatran'ny tsisy olo manam-pahaizana ao anatin'ny 20 taona zao farany depuis 2005 dia isika no
farany mahantra indrindra betsaka olo mahantra indrindra iratany zany hoe le taux de pauvreté to Madagasikara zany zao a dia any amin'ny 80%. Zany tarehimarika zay zany a efa navoakany Banque mondiale zany a noho ny tsy fisiana fitsinjaram-pahefana. Ny fampandrosoana ny firenena iray zany a dia tsotra mora araky fahitana an'le firenena hafa rehetra mandroso ary zay nampian'ny Banque mondiale niady tamin'ny fahantrana tao ny Bangladesh, tao ny Tanzanie, tao ny Ouganda, tao Rwanda, risiny zareo daholo ny fahantrana tafavoaka nefa isika me miakatra foana io taux de pauvreté io. Ny tena mahatonga an'izany zany satria ny tena zany sady mpanao politika no mpandarina dia hita zany fa tsy misy zany le fizarana fahefana amin'le olom-boafidy. Ireo olom-boafidy zay nifidiny vahoaka zany a tokony omena fahefana ampiasa ny vola zay miditra ho amin'ny toerana na halany azy. Afaka mampiasa vola izy manana fahefana izy anatanterahany an'ireo vina fampandrosoana zay nampanantenain'ny vahoaka ny fidy azy. Zay zany ny zavatra tsisy eto amintsika. Ary io zany efa atratany amin'ny dossier hitako zany a atratany amin'ny taona 2003 nefa nitaky iny zany zareo tamin'ny Banque mondiale hoe tanterao io fizarana fahefana amin'ireo olom-boafidy rehefa tsy mety ny mpitondra. Ny zavatra misy nefa atsika zany afaka tsy ilaza koa sa hoe ireo filoham-pirenena atsika rehetra reo dia olona tsisy ilana azy avokoa. Nainga angamba zany matoa zany reo tonga filoham-pirenena misy ihany le fitiavana tanindrazana ary manana heritreritra reo filoham-pirenena reo ampivoatra n'le firenentsika nefa maninona ny firenentsika zao a anisan'ny farany mahantra. Ny fanaovana politika le misy définition na politique moa hoe la politique est une science qui cherche à imaginer l'idéal, fitadiavana zay atsara fiainana firenena iray zany ny fanaovana politika. Nefa ny antsika ny nahantra dikan'izany hoe tsy nanao politika ara-dalàna fe zany isika. Eo zany ny zavatra tokony hoe jerena tsara hoe inona ny marina no mampahantratsika ty satria betsaka zany le facteur sarotra hoe an'le tsika n'ireo filoham-pirenena rehetra reo. Naongana daholo na mpitony rehetra, naongana ry Gatsirangana, naongana ry président Ratsiraka, naongana ry président Zafy, naongana ry président Ravalomanana, ry président Hery Rajoelinarimampianina ry zao efa mihetsiketsika hoe ahoana nonganana ny président Ireny Rajoely. Izay zavatra zay zany midika fa misy zavatra hitovizana ao zavatra tsy mety tokony ovana nefa tsy voatanteraka. Zay zany. Raha izay le zavatra misy iainan'ilay firenena ankehitriny ao anatin'izay resaka zay nivoaboasanao teo zay a nanomboka tamin'ny taona firy ary no nahitanareo an'ilay atao hoe état régional no sahaza miendrika an'izao firenena malagasy zao. Sorabetsaka amin'izay fanontaniana zay a voalohany indrindra manko anao zany a ohatran'ny olo mpanao politika rehetra ny tena koa zany technicien za zany le technicien zany a satria ingénieur électrotechnicien ny tena sortany cyclique alarobia ary efa nitana placena directeur technique moa ny tena fotao amin'ny SMMC. Zany rehetra zany midika fa tsy de hoe manana vision na mpanao politika mitovy amin'ny rehetra fa manana koa ny technicité. Ho anay technicien zany matoa misy zavatra tsy mety, misy mikatso, misy zavatra tsy mety zany ao. Dia iny zavatra tsy mety iny zany tsy maintsy tadiavina. Izay vao mahafaka miteny ianao. Ka tamin'ny taona 2018 moa za zany efa nilaza fa hoe tsisy fandrosoana eto raha tsisy ny fizarana fahefana amin'ireo olom-boafidy. Fa tamin'ny 2018 tamin'izay efa niteny zany tamin'izany candidat tamin'ny présidentielle tamin'ny 2018. 2020 zay dia efa namoaka bokindray. Namoaka boky mihitsy zany andao anangana fanjakana tsara tantana sy tandalana. Amin'ny teny frantsay moa soratanay de hoe Madagascar, terre promise en péril. Gassimi invite les dirigeants à respecter la constitution. Satria le mpitondra amintsika le na de le fanajana an'le zavatra voasoratra anatin'ny lalam-pandrenana tsy atao e. Ohatra ny kilalao zany fitondrana an'le firenena nefa ny firenena zany misy olombelona ao, misy fianakaviana ao, misy ankizy ao. Mahonela zany ny tena ankehitriny mahita hoe misy fianakaviana mitsindroka zordira, ny lalana potika daholo,
normal mihitsy atsika raha anisan'ny farany irantany satria ny mpitondra tsy magnaja ny lalam-panorenana, ny mpitondra tsy magnaja ny conseil itorohevitra zay ameny banky de raisam-pirenena. De eo anatrehan'ny rehetra zany zany a araky tenyzany ny tena zany mba mijery dossier ihany de hita daholo zany ny zavatra zay conseil namen'ireo banky raisam-pirenena namen'ireo rehetra nefa tsy tanterain'ny mpitondra dia nanoratra zany boky amizay zany hoe ity état régional ty zany satria raha hitavanan'ireo ministère reo zany atsika anatanteraka any fizarana fahefana am'ireo olomboa fidy reo de tsy hoisy mihitsy farany teo aza hitatsika amin'ny lalàna 2021 011 zay navoakany zareo izy a hoe any amin'ny 2030 indray vao tanterahina eto ny décentralisation vao hisy effectivité nefa ny hatrany amin'ny 2003 zany ny banque mondiale nefa miteny hoe tokony ampiarina io resaka décentralisation dikan'izay zany a raha hitavanan'ireo atsika zany ampiaritra an'io de tsy hoisy ka ny vahoaka koa moa zany atsika zany efa tsisy tsony le éducation ana famakiana tely le olona koa zany efa kivy amina politique de aleo izy mba soratana les propositions zany avy aminay zany a hoe proposition de sortie de crise zay natolotra anay moa zany zay amin'ny plateforme état régional moa zany tamin'ny taona 2022 zany zay namoakan'le constitution aloha de zao 2025 zao zany zay namoakan'le proposition de sortie de crise amizay zany mba voasoratra izy a de afaka mamaky ny rehetra afaka mijery ny rehetra ary zay zany de zay torohevitra anay conseil amenan'ny rehetra na mpampianatra io na mpivavaka io na paster io na mampera vakio io proposition de sortie de crise io a io ihany no afaka agnafitra ny Madagasikara ato anatin'ny fahantrana tsika le raha ohatra ka tafipetraka ohatra io état régional na io ohatra za milaza aminareo fa 10 taona zany itsika efa tafavoaka atsika ao anatin'io fahantrana io fa milatsaka zany le taux de pauvreté fa raha hoe izao ny zavatra mitoy dia na agnatin'ny 5 taona moa zany atsika araky ny tenyny représentante ny banque mondiale nda iny fa hoe tsy ahatratra ny Rwanda koa le tsika na afaka 5 taona ary ny teneniny ao mazava tsara mihitsy fa tsy hoe fa hoe rehefa tsy hoe rehefa misy toerana misy banque mondiale la ozy de tsy maintsy androso fa tsy maintsy ianareo eto no miteny hoe inona ny problème anareo de inona ny solution de les solutions amenareo izy no amena vola anareo a anatanterahana an'le vahaolana amin'ny problème anareo de ino no mampandroso anareo ary anisan'ny vahaolana ny teneniny moa hoe tsisy fandrosoana tokony misy zany izy a concertation nationale fokoanandohan'ny pirenena de tokony izy zany a ny fanovana rafitra fa raha mbola izao rafitra zao izy no misy na 5 taona azy atsika tsy hatratra ny Rwanda fivoaran'ny Rwanda ankehitriny nefa izy Madagasikara manan-karena betsaka kokoa noho ny Rwanda tamin'ny 2022 namoahany an'io a zao 2025 ny mpitondra tsy magnatanteraka an'izany fokoanandohan'ny pirenena zany akory zay ataony ihany ny ataony dikan'izay zany atsika zany andeha any amin'ny fahaverezana ndeo ary aloha jerevantsika kely zay horonan-tsary a misy an'izay fanambarana avy amin'zareo nisy olo tenan'ny banque mondiale eto Madagasikara izay atao anatin'izay fanambarana izay de rehefa fetsika miverina indray a manohy ny tafatafa sy ny dinika miaraka amin'ny reto vahintsika ireto. Je dirais que, de mon point de vue, aucun pays au monde n'a jamais été développé par la Banque mondiale. Le développement est endogène. Ça dépend vraiment de cette conscience. Pour moi, ce que je pense par rapport aux Malgaches, c'est que je crois que le moment est arrivé pour qu'il y ait une coalition sur la croissance en Madagascar. C'est possible, c'est faisable, mais il faut que ce soit les Malgaches eux-mêmes d'avoir cette coalition. Et nous, comme partenaires, on sera à vos côtés, on sera aux côtés du gouvernement pour pouvoir appuyer la mise en place d'une telle stratégie de croissance qui est le garant de la réduction de pauvreté. C'est ça que nous dit le diagnostic fait par la Banque dans le cas de Madagascar. Quand vous parlez de coalition, quelle forme de coalition ça pourrait être? Ça voudrait dire que toi, tu es malgache, n'est-ce pas? Tu es journaliste,
tu fais partie d'une partie de la société, des médias, que ce soit les médias, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement. C'est ensemble que les gens peuvent se dire, ce n'est pas normal qu'on continue à avoir un taux de pauvreté qui augmente pendant que le reste de l'Afrique diminue. Aujourd'hui, on est à 80%, au niveau de Madagascar, 81%, alors que la moyenne de l'Afrique, même avant Covid, diminuait. Est-ce que ça c'est normal? Non. Est-ce que c'est changeable? Oui, sans hésiter. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une coalition. Ça serait moins une coalition gouvernementale alors. Pas forcément, parce que j'ai bien dit le secteur privé, j'ai bien dit la société civile et j'ai bien dit le gouvernement. Donc c'est une coalition. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Est-ce que vous êtes prêt à dire, tu as un pays où le revenu par habitant n'est que de 45% de ce qu'il était en 1960? Est-ce que ça c'est possible? Et est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, quand le rapport qu'on a publié, on a comparé le Madagascar à certains pays, à mon propre pays, le Rwanda, et qu'on puisse dire que ça prendra 75 ans pour que Madagascar puisse rattraper un pays comme le Rwanda? Pour moi, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est changeable? Oui. Est-ce que Madagascar peut croître à des taux de 7% comme d'autres pays africains? Oui. Mais il faudra la volonté de tout le monde, pas seulement le gouvernement. Parce que si le gouvernement commence à dire « je vais faire des réformes », il faut que le peuple malgache réponde « oui », parce qu'ils ne le feront pas seuls. Ils auront besoin de cette coalition et pour moi, c'est fondamental. C'est un pays qui a énormément de potentiel, de loin que mon propre pays, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, je pense que c'est faisable. Mais il faut que tout le monde soit conscient que this is your time. Rehefa indry ny mahakasika ny fanambarana izay nataony solitena ny banky iraisam-pirenena ivadika kely tsy amin'Andriamatoa Andrianirina Laurent Ndre aho hoe ahoana ny fahitanao an'ilay hoe fitsinjaram-pahefana sy ny état régional mety ampivoaka antsika ao anatin'ny fahantrana ve zay raha tafapetraka somatsiny? Maro be ny zavatra tiako resahana fanandrify amin'izay izy na tsy haiko hoe izany hanomboako anazy raisiko aloha le projet-ny Zafron anatin'ny plateforme ny état régional ia tena isaorako an'zareo ny nahita an'io symbiose io za tsy miteny hoe tsara be io zavatra osiny io fa raha iverenantsika kely ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena manko ny fahadisoana zany tsy mijery ny any afara rehefa manao zavatra misy fifanandrinana misy fifandonana teto tamin'le hoe état fédéré sy état unitaire nefa raha tamina fifandonana zay a ny nahatonga an'izay andeha hatramina fifandonana dia tsy fahamisaro-piavo amin'ny tombotso hoan'ny vahoaka hoan'ny olona mpanaraka azy ny mpitady rehetrarehetra dia lasa salama hoe sanatriny zany banaliser le hoe état fédéré mbarana connotation tribal efatsina mpanaraka nahandy izy zany le état régional tsy vitany hoe namafa amin'izay banalité sy connotation tribal zay fa nametraka bebe kokoa ny amin'ny hoe ohatrohatrany ahoana ny ametrahanao anatina rafitra amin'ilay fitsinjaram-pahefana ohatrohatrany ahoana ny amplamina ny firenena amin'ny ankapobeny satria ao anatin'ny état unitaire ihany koa itsika ary ohatrohatrany ahoana ny amin'ny fitsinjarana ny ressource misy an'izay ao anatin'ny zavatra rosan'zareo za tsy miteny hoe tonga lafatra fa mba mipetrapetraka kokoa za zany mahita hoe azo atao ny miainga amin'iny aloha azo atao ny miaina amin'iny satria marina be le resaky zavao teo ny mpitondra rehetra ny fanimy teto ny akabia zany naongana tsy hoe tsy mahay raha le mpitondra tsy hoe tsy te hampandrosan'ny firenena izy fa le rafitra ny ainana mitarika anazy ho amin'ny lalana tsy tokony andalana ary tsy misy arika manakana ny amin'izay fandarana amin'izay lalana tsy tokony andalana zay amin'ny ankapobeny tsy raha milona resaka an'izay ary tsy hoe mpitondra fotoan'izao koa
tsika eto tsy hoe pour na contre ny fotoana fampandrosoana ny firenena fivoahana ao anatin'ilay nataontsika ohatrany hoe antsaka na mafisiny zay natao tsy hoe fanaratsiana ny fitantanana akory zany fa tsika mazakazaka ho any amin'ny farany na tiatsika na tsy tiatsika dia zay ny statistika aloha miazakazaka ho any amin'ny farantsika fa tsy miazakazaka ho any amin'ny voalohany misy firenena tafarantsika lavitra nefa lasa lavitra be amintsika amin'tena zao za rehefa miresaka amina aminjana koa amin'ny tanora ankehitriny de zay mba azonareo an-tsaina ve fa Chine populaire nge tao anatin'ny Chine zay deuxième puissance mondiale am'izao fotoana zao tany amin'ny taona 5 tany de mbola niaraka tamintsika tao anatin'ny atao hoe pays en développement pays non aligné zany Chine populaire fa io izy io satria milamina ny olona amin'ny lalakomana milamina mitanjona tonavana milamina nyfitondrana firenena ka za mahita zany fa matimatotra kokoa misy fifampifezana kokoa anatin'ny projet arosozavao azo entina azo apetraka tsy hoe iorery akory fa azo apetraka ho lalana ampandrosoana ny firenena io raha ny fijeriko azy zavatra faharoa raha tiako resahana zany zay mety tsy fizakevitra kely amin'ny arosavao izy fa tsy fananavitra ihany zanaty zany za moa tsy niaraka namolavola taminy amin'leta régional hoe zatsika mijery fotsiny a tv-lany mamporisika anazy zay mety question zay zavao be lehibe ny zavatra ombonana be lehibe ny zavatra tsy fikevitra fa za mamporisika anazy anatiny hoe azo atao izy mampandrosoany firenena ao anatiny zavatra misy tsy azo lavina hita amin'ity fanaovana politika eto Madagasikara aty zao ny mpanao politika anankiray ny tehiditra ao anatiny rafi-pitantanana ny fanjakana zany ny olona tehiditra ao anatin'izany de mako ohatrany hoe vocation ihany io ohatrany hoe asandre mon père asandre frère ohatran'izany ihany fidirana ao anatiny fitantanana raha-panjakana io fanaovana politika tahaka ny anao taon'izao vocation zay raha tokony izy fa tatoato raha miteny tatoato sy hoe tato anatin'ireo taona nanomboka tany amin'ny taona 2000 tany hoany tafara kely ny presidena république misy fomba fijery tsy de ombonako loatra fitondrana ny raharam-pirenena ny fitondrana ny firenena salamy ny fitondrana entreprise tsy ombonako satria ny concept ana profit ao anatiny eo dia samy hafa ho any mpitondra firenena ny profit na ny tombarotra dia ny eto misy mano vahoaka ny tombarotra any amin'ny entreprise ny fahazahoanao miliara maromaro sy ny fafana dia raha zay toetsaina zay no entinao mitondra firenena dia ohatran'izao iainantsika zao ny afarany zay manana fahefana rehetrarehetra dia aiza misy miliara ahoana na zao miliara presque multimilliardaire daholo ny olona manana fahefana hatrana didika zany fa vetivetinena eto amin'ny firenena io zay raha anao politika raha hitatana firenena dia ireto zavatra ireto no toko mipetraka fitiavan-tanindrazana aloha voalohany dia fitsindrovana tombotso manokana satria misy an'izay ihany misy kalifika raha mba manao azy ao dia mety manao azy ao fa io zany raha ohatra hoe fanahtsahana teo dia ankehitriny tena lasa ambony be le fitazavana tombotso manokana dia mirefarefa amin'ny tany sisa lay fitiavan-tanindrazana dia zany no mahatongatsika ao anatin'izao ny mpitondra fanjakana rehefa resahana hoe atsika firenena faran'izay mahantra sy any za koa manana an'izay fomba fijery zay lena dia zao ny teneniny mandaniny areo ny nalakely mandana ny tamatavy dia inona ny karazana katikatra misy eto amboniny tany no tsy misy tsy tanany analakely no tsy hitanao ny tamatavy tsy diso zany marina zany mandanina areo lalapasika na tamatavy io na malavoatseny Paris io na niosy io na aiza zay lalapasika andananao dia raha ray volana ianao tsy mandalo ao dia misy trano mitsily amina miliara ao dia ozy mitondra fanjakana ianao tsy marina fa tsy hoe mahantra tsika manamboly tsika satria reny ny lalapasika tiantsika reny ny tobily fa ny statistika avoaka banque mondiale tsy hoe zavatra napetrapetraka fotsiny
professionnel matiany amfanadiadiana sy fitongarana integrateur dia ireny nitany hoe valopolo isan-jato e andao atao hoe manakaikaiky valopolo isan-jato mba tsy blessé loatra nisany olona miaino anatiny pauvreté nefa izany ny zavatra hitantsika eny Analakely aty Tomasina any Amporo any Andalapasika inona mahatonga an'izay satria le répartition am'le richesse tsy mandeha amin'ny tokony izy misy harena eto izy zavoto hoe Madagasikara terre promise mais en péril tena marina zany terre promise fa ny fitsinjarana ny harena ho amin'ny sambatan'olona tsy mandeha amin'izay tokony izy fa PDB ny tsy migoka mihitsy amin'izay harem-pirenena zay marotavitra misy atokony olona vitsivitsy migoka be loatra amin'izay harem-pirenena zay dia afaka mirery afaka misepermettre manao an'le fiainana en apparence salamoy manatsara ny fiainana ny fomba fijery hoentiny zany vao io mametraka an'izay hoe répartition tsy égalitaire koa mandeha ataoko hoe manaraka tokony hoe légitime an'izay harem-pirenena zay amin'ny faritra rehetra Madagasikara amin'ny olo-pirenena rehetra eto Madagasikara raha ohatra ka mipetraka tsara izay fitsinjaram-pahefana amaranako miteny amin'izay fitsinjaram-pahefana zay mizatra nuancé kely mizatra tsy ombana kely amin'izao fotoana izy manko za voto hoe tsy mena ny olom-boafidy ny fahefana namako be deaibe misy namako be deaibe anatin'le olom-boafidy be deaibe namako anatin'izy fa mialatsiny amintsika olom-boafidy misy aminareo ny tena titandrana fa ny akabiazany olom-boafidy eto zao foana ny akabiazany eto de mijery couleur ina indray zao malaza e de miakanjo any couleur iny mazahony an'le tombontsoa de raha zay toetsaina izay no menao fahefana de makany am'le tianatongavana le fahefana raha fijeriko anazy fa alao aloha alamina kely alao mba ometsika sehatra afaka mipetraka eo amin'ny fitantarana Madagasikara tena olo-pirenena vana tena olona tia-mpandroso ny firenena tena olona tena tia tanindrazana dia ny fitiavan-tanindrazana no mibaikony affectation an'le harem-pirenena fa tsy ny fitiavana ny fianakaviana fitiavana ny namanamana fitiavana ny antoko fa amin'izao fotoana zao raha miteny amin'izao fotoana zao nomboka tany amin'ny taona roa arivo tany any tenenako izay ina ny akanjotsika zao mainty izy adao le miakanjo mainty de zay fotsiny critère de raha reny no fahanatsika le miakanjo mainty rehetra diso be le fitsinjaram-pahefana manoloana izay fanazavana izay nataona Andriamatoa Andrianagina Laurent zay Andriamatoa be dia be no mety ho antony efa ny fanontaniana petraka dia hoe ny mpanolotsaina ao mihitsy ve zany no tsy mety sa tsy mahay sa ve le fomba rafitra mihitsy ny tokony hovana tanteraka ny rafitra misy eo mba hampandroso atsika sorabetsaka amin'le fanontaniana zay araka le tenin'ny Laurent teo hoe le loha araka le teniny teny marina marina le teny hoe ty ny président de la république de magnaraka ny fotsiny zareo madika palitao zany fitenena mamadika palitao moa le fitenitsika eto ka zay zavatra rehetra zay hita tsy mety zay zany ho hita zay zany mahatety misy anany tena hoe zay ny zavatra misy inona ary ny vahaolana amahana an'izay zay zany nentina am'le état régional nentinao daholo zany ny vahaolana hoe ny fidina voalohany aloha de ny président na fokotany de zay vao mifidy ny be ny tanàna avy amin'ny fokotany ery zany farany zany ny filoam-pirenena vao fidina aloha ny président fokotany fidina ny be ny tanàna fidina ny député solombavam-bahoaka de ireo zany rehefa aveo lasa grands électeurs fa tsy olanina fifidianana foana zany atsika de ireo ndray zany rehefa aveo mifidy ny gouverneur de tafipetraka ny gouverneur sy ny conseil régional de rehefa aveo ndray mifidy sénateur de rehetra reo rehefa aveo amin'ny farany no mifidy ny président de la république satria am'le état régional ania defa voasoratra ao anatin'ny constitution tsara fa hoe ny andraikitra ny président de la république dia
diplomatie extérieure dia responsable ny défense nationale izy zany chef suprême des armées dia manao contrôle de légalité des monnaies reo zany ny responsabilité fa ny fampandrosoana ny faritra rehetra dia napetraka zany agny amin'ny gouverneur ny maire sy ny président na fokotany samy mampandroso ny faritra zany io amin'ny vola miditra ho aminy ka mazava amintsika tsara aloha zany resaky zavo zany a zay mihitsy ny tiako hoavokany ao anatin'le resaky tsy hoe zao rafitra izao akory manaovantsika nisy fa misy fahatosoana be da be fa raha miainga am'izay nyteneniny zay miainga ave ty amin'ny fototra ny fidina ny fokotany miakatra mipetraka tsara le rafitra ny antanatohatra rehetra zany ny conseil régional ny conseil provincial ny gouverneur grands électeurs am'izay de tsy mipetraka le zavatra rehetra nyteneniko teo zay tsy verenako itsony fa mipetraka am'izay le olona le tokony omena fahefana satria avy amin'ny vahoaka ary solotena vahoaka tatana ny raha tsy amangaiky eto aleha fianana teo zava farasa am'izay zany a misy zany le fifaninanana eo amin'ny fokotany samy fokotany eo amin'ny commune samy commune eo amin'ny faritra samy faritra dia izay fifaninanana zay no mitarika fampandrosoana aingana ny Madagasikara am'izay koa zany a tsy manana tsony le filoham-pirenena zany hoe fahefana anindrolona hoe izy ny ataonao gouverneur am'izao ny hatran'ny conseiller na commune amina maire aza mbola izy maneno hoe tiany atao avy ao e dia ohatran'izay koa zany a même amin'ny fanendrenan'le président de la république zany a tsy de misy fahefana loatra itsolo zany izy amin'ny fahefany tsara satria manko mba isian'le état de droit zany fanjakana tsara fantana sy tandalana dia mazava tsara mihitsy zany fa hoe mitokana ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefany tsara am'izao fotoana zao le izy ihany am'izao manko a sivy zany ny haute cour constitutionnelle membre ny corps izy manindry telo filoham-pirenena manindry telo dia ny assemblée nationale misy olombavahoaka manindry telo io telo mbola izy ihany no manindry an'io hoe reto fidinao dia ny sénat manindry roa mbola izy ihany no manindry an'io donc olona ny rehetra zany ao amin'ny haute cour constitutionnelle io zany daholo eny ny zavatra tsy mampety io dia amin'ity lanampandrenana ty zany a tsisy fahefana tsony izy manindry olona amin'ny haute cour constitutionnelle ao zay le tenena hoe tsy maintsy mijerena daholo zany milesoka rehetra dia igny zany no nalaminay ao amin'izay tao amin'ny plateforme état régional mba tsy hiverenan'le adisona rehetra hatram'izay antsika le tsy afenika efa hiverin'olona atsika hoe olo foka tsisy fagnahy Madagascar peuplé d'ignare et de sauvage normal atsika ataon'olo sauvage satria nahoana na dia ny géré hitantana ny arenatsika hifandamina entre samby atsika malagasy eto agnarany atsika nianatra tsy vitatsika am'izao fotoana zao a agny amin'ny 66,9% agny amin'ny fito amby enimpolo isanjato ny zaza malagasy tsy ara-dalàna ara-tsakafo 47% na fito amby efapolo isanjato ny malagasy zao a ohatrany hoe voanadala kely sahira na ratsaina satria mafy le fiainana izany rehetra zany hoe dia hijerentsika fotsiny antsika zao i Madagasikara dia agnisan'ny folo firenena folo eran-tany farany be kolokolo indrindra parmi les 10 pays les plus corrompus du monde aiza tsika manam-pahaizana am'izany il y a des généraux ne service général la eto misy olona nianatra lalàna eto firenentsika anisany farany maro dia hijery fotsiny normal many amina io tenin'ny banque mondiale io représentanteny banque mondiale io hoe fanaova alohanareo izy anasamby anareo fokoanandroa amin'ny firenena satria efa nanorohevitra zareo a tsy arahan'le mpitondra tsy arahany zareo amin'ny ministère zany a le torohevitra natolony banque mondiale hatram'izay ka lany fagnahy tsy hitantsony ataony dia farahevitra dia hoe mifanaova fokoanandoa pirenena anareo a dia ao anareo mahita ny zavatra tsy mety a dia hitanareo hoe inona ary ny vahaolana dia manova rafitra anareo a dia izay zavatra tapaka anareo no amena vola anareo hanatanterahana azy inona itsony amboniny zany depuis 2022 zany iny nitanterahana le zany a normalement zany amina iny 2023 iny tsy tokony misy
raha nanaraka an'le conseil ny banque mondiale zany mitondra tsy tokony isy fifidianana filoam-pirenena aloha tokony fikoandoam-pirenena aloha natao a de hita le rafitra vaovao eo a de zay vao nandeha am'izay le fifidianana fa ny forcendry zareo moa izy hoe tsy maintsy natao le fifidianana filoam-pirenena de zao nefa rahantsika zao midolany atsika hoe midona atsika io hitanantsika amatsika mipetraka eto Tamatavy eto premier port de Madagascar port voalohany indrindra eto Madagascar eto Dynatec première industrie minière angamba io eto Madagascar nefa nijereo ny zavatra misy eto Tamatavy ranopotakato rehefa morana ny andro de tena malahelo mihitsy ianao mahita an'le taripose tsisy fandrosoana zany eto raha tsy misy fanovana rafitra ary zay zany nenazy zany agnisan'ny conseil tenenina amin'ny président de la république Andrinirina Rajoelina sy ny premier ministre Ntsay Christian mifangatahako zany mifangatahnay amin'ny plateforme état régional dia inoy le teniny conseil zay namely représentante ny banque mondiale natsika tanterao le fikonandoam-pirenena de ideo anova rafitra fa afabaraka isika malagasy inona avy reo dingana efa nataonareo izavy ihany koa reo olona efa nantonona tsara be fanotanina napetraky fabien zay raha ty plateforme état régional ty moa de ny constitution état régional io zany a navoakanay zany izy io a tamin'ny 2022 amin'ny taona 2022 zany izy io navoakanay dia nagnateranay daholo ny androm-panjakana rehetra nagnaterana ny filoam-pirenena imotsy hoe namena anazy an-tagnana efa naterana tao ambosiritra zany ny constitution état régional de nidina zay tao Ambohidahy namena ny haute cour constitutionnelle namena ny sénat namena ny assemblée nationale namena ny primature any mahazo arivo de namena ny ministère ny intérieur amin'ny ary zareo zany azonay daholo zany ny tampon nagnaterana azy fa ny nanome accusé de réception zany a de ny haute cour constitutionnelle ihany no nanomeanay am'le accusé de réception de navoakanay zany izy io a sur internet satria am'izay moko ahitan'olona rehetra azy de fa niteny zay hoe io izy c'est une proposition souscriptre izy io la nampandrena io état régional ahitsy io zay zavatra hitanareo tsy mety fa mbola azo ahitsy izy io anaty aorina zany a misy nanao proposition même ny zareo militaire io ohatra de nanome misy nanome proposition zany zareo misy masambyseho fa le dossier any zany tonga hoe ohatra soratra ohatra hoe ny président de la république hoy zareo tsy en tant que chef suprême des armées izy ka afaka anendry général fa tokony misy zany conseil supérieur de la défense zay manara-maso ny fivoarana fiainan'le officier na agnaty militaire zany na agnaty hoe misy zany le conseil supérieur de la défense manaraka an'regny de regny no mahita hoe ity ny tokony ampiakarina général dia atolotra ny président de la république de anjaran'ny président de la république rehefa avy eo minome anazy conseil ao anatin'ny conseil de ministre zany zao de anisan'ny soso-kevitra de mahitsy am'le olona nampandrenana état régional ohatran'izay zany izy ka nitiako resana zany de zao antsika io zany hoa araky le tenen'olona ataon'olo foka tsisy fagnahy raha hoe efa hita lesoka efa misy mbola toizana ihany ka ny fahendrena amina dia ny manovany zay zavatra tsy mety misy moa teny betsile hoe soa fianatra ozy zay zavatra tsara rehetra koa zay tokony tanterahany ny zavatra tsy mety apetraka fa raha ohatra atsika ka ny zavatra efa tsy mety hita atra tsika hoe tamin'ny première république tsy nandehandeha fotsiny le hoe Madagascar perle de l'océan Indien i ville de Tamatavy ty no première ville de l'océan Indien tamin'ny première république farany tanàna farany tsara indrindra nefa nizao nefa rany ankehitriny io zany a le namonoana an'le budget provincial zany izy io zany angamba efa maro no mahafantatra an'izany hoe tany amin'ny première république zany izy io tany amin'ny 1962 no nametrahana 62 076 zany zay zany ny ordonnance nametrahana ny hoe budget général ho an'ny pouvoir central de budget provincial ho an'le province de samby nampiasa ny budget zany
dia tamin'ny taona 1973 moa zany izy io a nofoanana le budget provincial dia teo hita amina statistique fa tonga dia midina ny chute mihitsy le situation économique any Madagascar. Dia tamin'ny 1980 moa tsika zany dia efa nidépassé ny Maurice. Eritrereto tsara fotsiny tsika hoe tany amin'ny 1972 teo a ny revenu par habitant tsika fa naharaka tany amin'ny $1,200 $1,200 par habitant. Dia 1980 izy tonga dia efa nilatsaka $450. Dia am'izao izy 530 zany hoe tsisy fivoarana zany ny antsika depuis 1980 jusqu'à zao. Nefany a leny Île Maurice niaingany anazy izy zany tamin'ny première république tsy hita zany Île Maurice zany taty daholo na ny mauricianina na ny réunionnais zany nitsabo tena na nampianatra zaza fa tamin'ny 1980 azy zany efa nidépassé ny atsika efa tafakatrany amin'ny $1,000 ny ananjy ny revenu par habitant. Zao ny azy agny amin'ny $13,500 agny ny azy zao agny amin'ny 13,500 ny antsika ty amin'ny 500 mba eritrereto am'zany normal atsika ataon'olo foka tsisy fagnahy satria hitatsika ny ankila io mandroso dia eto atsika dia fampijerijery fotsiny eto ohatran'izay lele izy ka aminazy zany a dia izy araky le teneniko zany misoa fianatra ny zavatra tsy mety andeo iarahana mijery iaraha fomba antsika malagasy zany hoe misy tragno be zany zay moa ty amorotsirakatsinanana zany a bebe a misy zany tragno be zany rehefa misy zavatra tsy milamina agnatina fianakaviana anankiray a dia ao agnatin'le tragno be mifandinika dia zay zavatra tapaka ao ano tanterahy dia ohatran'izany zany atsika satria antsika firenena anankiray a tsy tragno be zany ny antsika fa concertation nationale ary tokony le fanjakana mihitsy no mahita fa tsy mandeha le firenena no manapa-kevitra hoe anagnatinateraka ny concertation nationale io ary ny banque mondiale moa efa nanome soso-kevitra tanterao tsy hitako mihitsy hoe inona ny problème raha amina manokana fa dia hoe fitiavana fanampotehana tanindrazana ave any Madagascar tsy fanatanterahana an'izany concertation nationale zany raha am'izao situation zao. Manararosa ihany koa amin'ny maheto anao anatin'izay resaka izay a raha ny hevitrao ny eritreritrareo ny plateforme rovina zany ny tokony anatanterahana an'ity fampiarana sa hoe miandry ny fividianana manaraka sa miandry n'lay ataontsika ihany koa hoe amin'ny 2030 moa izy teo le nambaranao hoe miandry an'izay hoe vo afaka anatanteraka an'io sa hoe misy ihany ny azo atao zany tena sosokevitra avy aminareo. Ny antoko politika manko zany a ny manana andraikitra lehibe eo amina firenena diany manome sosokevitra le mpitondra hoe zao ny problème ity sosokevitra anay io antoko politika rehetra io zany tokony zay no andraikitra tsy hoe andeha hanonga-mpanjakana fa manome sosokevitra dia anjaran'le fitondrana zany na mandray izy na tsy mandray dia io zany ny anay ny sosokevitra anay hoe tia ny sosokevitra hampandrosona ny firenena dia anjaran'ny zareo na mandray na tsy mandray fa anao ve tsy ao agnatin'ny fahefana anao ka izy moa anao afaka ampanatanteraka an'io fa menandry zareo zany izy io raha hitan'jareo mety izy tanterahana raha hitan'jareo tsy mety izy tsy manatanteraka ry zareo nefa ny raha ny zava-misy am'izao aloha nyjerena dia tokony hieritreritra hoe agnatanteraka ny concertation nationale na fikonandoam-pirenena izahay eny tsy miteny hoe tsy maintsy io e rehefa mandeha zany le fikonandoam-pirenena misy koa ny agny manana hevitra hafa ohatra hoe nenay atao province autonome nenay o sasany ataonay fédéralisme nenay o sasany manina moa raha hita unitaire ty any tanterahina fa tokony appliquena le décentralisation ao agnatin'le fikonandoam-pirenena zany ao ny fandresy lahatra dia eo zany hita hoe leliza no tafavoaka na miteny hoe ity ne metoka zao ny tokony ahitsindray mbola agny amin'le fikonandoam-pirenena io a zay tapaka ao rehefa aveo a zay vao tanterahana fa tsy voatery hoe tsy maintsy ity fa nenay fotsiny zany hoe azoko tenenina hoe prele sur la balle zay hoe nenay nahavita taloha hoe io nenay a ty sosokevitra lalam-pandrenana nenay a ty nenay sosokevitra amina fivoahana crise dia fa alefanay dien'le loha satria io a na ahoana na tiana na tsy tiana Madagascar tya tsy maintsy miafara ihany amina fikonandoam-pirenena fifanakalovizan-kevitra satria antsika io zany efa hita moa izy efa midona dia tsy maintsy miafara amin'izany ihany eny tsika io
efa miresaka am'izay le hoe midonina zay no andrimato folo milaza no anatin'ity boky ity fa hoe antony rongeza be no antony mampahantra ny tsika eto Madagasikara azonao lazaina hoe andrimato folo zay antony anankirongeza be zay de fantanina manaraka hoe efa misy firenena ihany koa ve mampiasa ity état régional ity mahatonga an'ireo firenena zay mandroso tokoa am'izao fotoana zao. Izy io zany tany amin'ny taona 1970 tany ngamby izay 70 tany hoany zany izy zay nanomboka niditra manko io resaka décentralisation io fizarana fahefana io. Izy io zany ny tena ny andohany izy io de hoe zareo économiste zany expert no nahita fa zao ny endrika entina fampandrosoana firenena iray. Izy io à partir na expérience na firenena maromaro no nanatanterahany azy io. De antsika zany nanana chance tsika tamin'ny première république niatra teto amitsika zany izy io fa izy le mivolona moa tamin'ny 1973. De inona nefa ny zavatra misy même kanitsika zao zany nataona firenena hafa tsy manaiky zany le mpitondra izaran'le fahefana. De teo zany literahany hoe zay tsy anaiky nitiranga satria ty tena loatra le mpitondra aminay de teo zany le ady zany dia ohatran'ny Italie zao ny ohatra de mampiasa état régional ny Espagne mampiasa état régional fa za miteny aminareo même français io ohatra état unitaire izy io efa mampiasa le système régionalisé zany hoe ny constitution zany tsy novany fa ny tombotsoan'le le état régional no nampiarina. Par exemple ohatra hoe ny fampianarana amin'zareo ohatra de hoe ny commune no miandraikitra ny EPP sy ny CEG de ny région miandraikitra ny université tonga ny azy zany de nampiarina zany izy fa agnatin'ny état unitaire fa ny azy moa zany efa manampahaizana daholo ny rehetra zany de tonga de ny comprendre fa ny antsika zany manararoatra le mpitondra amin'le tsy fahaizan'le vahoaka de zay tiany atao ny atao. Ina le fanontaniana voalohany zao le hoe ina le zavatra anankiroa. Le zavatra anankiroa ngeza be mahatonga antsika eto Madagasikara mahantra. Inona ny mahatonga antsika mahantra? Voalohany indrindra aloha zany mahatonga antsika mahantra araka le teny teo de tsy misy zany le fizarana fahefana amin'le olom-boafidy. Zay no zavatra voalohany. I olom-boafidy io zany matoa izy ny fidin'le vahoaka de igny zany ny anagnany fahatokisana fa hitantana sady tsy amodikodina ny vola eo ampela eo vola de igny zany ny fidiny de igny zany tsy nitanterahana zany zay zany voalohany. Faharoa zany ny banque mondiale io zany natao i-encadrer firenena anankiray ara économique zany. Mety hiteny anareo hoe ny banque mondiale zany zao nenazy zany igny madame Marie Chantal Ligray hoe rwandaise izy io africaine izy io malahelo mafy izy amin'ny Madagasikara zao de mitony hevitra. Faharoa zany de tsy mpitondra io zany tsisy nanaraka ny torohevitra ny banque mondiale ny saindry zareo ihany zany ny tanterahany de zao zany le farantsika zay zany ny zavatra le anankoho zany voalohany tsy fanomezana fahefana ara-bola sy ara-pitantanana amin'ireo olom-boafidy nefa le ohatra fotsiny amin'ny constitution ny 4e république ty amin'ny article 146 eny mazava tsara hoe ny fahefana ny pouvoir central zany ny fahefana foibe de mila mizara fahefana ara-bola any amin'ny volom-bahoaka tsy nizara fahefana ozy de mila mizara ny fahefana ara-pitantanana any amin'ny volom-bahoaka tsy zara fahefana. Fa izy io koa moa zany ty terme atsika malagasy ty koa zany mandreraky hoe volom-bahoaka de tsy fantatr'olona fa leo izy de itsy hoe mila mizara fahefana amin'ireo olom-boafidy ny vahoaka zay izy mazava kokoa fa hoe volom-bahoaka tsy nizara fahefana de lasa terme tsy manatatra même aza hoe amin'le hoe décentralisation zany de fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana. Amin'le teny frantsay izy de hoe décentralisation administrative et financière amintsika de fizakantena zany hoe tsy de manindrona zany zay aby zany le izy zany zay de ararotin'le zareo mpitondra zany zay fa soro mazava tsara mihitsy hoe ny atao hoe décentralisation zany dia fanomezana fahefana ara-bola sy ara-pitantanana an'le olona ny fidiny vahoaka any foto ampiasa ny vola zay ao aminy
dia hitany zany fa hoe le olombo afidy zany hitany hoe ato tokony atsaraina fa misy loaranombola dia atsarainy satria hoentiny any soavany any vao izao zay loaranombolanao rehetra alefa any amin'ny trésor reo dia lasany zareo any amin'ny pouvoir central na any amin'ny fanjakana foibe zao zany nitsika eto zany hitrantrano zany zao karazany efa tsy ato amin'ny commune reo zany a fitiavantena daholo reo dia lasa tsisy motivation rispo zany a le olona tia ifotony dia rehefa tsisy rispo zany izy a dia tsy mamokatra izy dia zay zany mahatonga antsika zany a tsisy vola mihitsy zany amin'ny fanjakana ka io zany a fampandrosoana ty firenena ty tsy androso ty raha tsy omena faefana ary raha mbola sy ara-pitantanana le olony fidiny vahoaka ny fotony hampiasany vola zay miditra ho aminy zay mazava ngamba zay izy roa zay io vadika kely atsy amin'andriamatoga andrianirina aloha indray tsika hoe aveko kely le fanontaniana tato amin'ny andriamatoga filo nasionaly hoe inona ny tena hitanao hoe mampahatra tanteraka ny tsika eto Madagasikara fanontaniana zay fanontaniana zay reo mipetraka dia rafitra vesa olona isany sady rafitra no olona tena fond problème zany amiko zay be loatra le fitiavan-tena ny tompona andraikitra malagasy amin'ny andraikitra farafahakely indrindra sy ny farany lehibe indrindra raisiny zany ny tompona andraikitra malagasy tia kely itena loatra faharoa dia ohatrany hoe infantilisena zay azo dika teny gasy zany a fa teny frantsay izy no mazava kokoa infantilisena loatra isika malagasy ary sika mihitsy no manaiky atao am'izany mialatsiny za tsy mpanenjika fitondram-panjakana eto koa tsy miseho fanohanina na fanenjera fitondram-panjakana tsy mola volavolanin-dalàna io larosan'zareo soso-kevitra karazana issue de secours raha ohatra ka mety amin'ny le olombelona mitantana amin'izao fotoana zao zany mila mivoaka ao anatin'izao tsika loza de lao tia lalana ivoana amin'ny loza tongavana amin'ny tokony sy fa misy zavatra tiako raisana zao ohatra zay sy hoe pasteluare resa amin'izao fotoana zao za oa tsy hoe manentsika fitondram-panjakana anatin'izy tsy resaka ponina contre pasteluare resa fa nisy resaka aloha tsy tonoana ny chiffre exact mba tsy teneny izy amin'ny teny an'izay ya fa ny inona moa zany ny RSE responsabilité sociétale de l'entreprise zany vola atobaka ilay orinasa fandraisana andraikitra eo amin'le manodidina anazy dia mitentina 100 millions de dollars isa-taona marina zany fa nitoizana le resaka rehefa eo ho anareo eto zao a mbola tsy mandeha le pasteluare amin'io a ho anareo tsy hoe raha mandeha io projet io dia ny trano de ny tanàna itsy tsy ohatra an'io tsony raha mandeha raha mandeha le projet fa lasa ohatrohatro zao etsy a isy tsy haina manara-penitra alatsiny fomba fitena am'izao fotoana zao manko zany etsy misy sekoly faran'izay moderne etsy izy hôpitaly sala am'izao tsisy mahadiso an'izany fa ny mahadiso an'izany kely fotsiny le zao tsy takatry ny sain'le olona le tompon'le vola ny satria le vola an'ilay faritra le participation le pasteluare ao anatin'ilay ataontsika RSE ho an'ilay faritra iasany fa le tompona andraikitra ao zany le olobe ao zany tsisy olobe ao zany tsy mahay hoe ina ny ampiasana azy fa isika avy aty ambony aty ny tena hoe rehefa voaka io izao no ampiasanareo izay le zany infantilisena loatra isika nefa zavao zao nyresaka teo aty Antsinanana misy hoe tranobe ny sud-est ny tena sarotiny be am'izay tranobe zay hoe raha misy concertation mizara tiana iadina efitra dia ao amin'ny tranobe no miresaka amin'ny faritra be tsika ao misy an'be tranon-da donc ny gasy rehetrrehetra manana an'izay culture an'izay manana an'izay fametrahany miasin'ny olon-dehibe le sage ao anatin'ny fiarahamonina manany toerana farafaratsiny consultenao izy alohany ilazanao izy zao no mahatsara anareo zao no mampety anareo consulteo
reny communauténa olobe communauténa saza ady zao le fomba nentim-paharazana etoany le resaka eto agnaty tranondahy eto agnaty-tranon'olobe dia miverina amin'ilay tenin'izao foatra tsy possible ny amsotsika raha tsy manao concertation alohantsika inona marina le mety amintsika inona le tsy mety nataontsika teo io zany a ninninona fa bien izy na toerana misy anao ninninona zavatra ataonao dia raha tsy manana an'izay recul zay anao na mijery hoe inona moa le tsy mety nataoko mba ahafahako manitsy ny amin'ny afara ny amin'ny aloha ny amin'ny hoavy dia tsy androso mihitsy anao fa amerina n'ilay karazana erreur madinidinika nataonao teo foana raha tsy misy an'izay recul kely zay ny saorako an'zavao za tsy hoe mitoraka voninkazo an'zavao foana izy moa mahasamy resaka eto mo za invité ny saorako anazy a dia ny fahasahiny miresaka concertation ao anatina climat ade eto atsika apaisé tsisy nizaniza mifandona sy miady eto mazatra atsika dia miady mifandona misy fihetsiketsehana dia misy fifanandrenana zay hoe ana concertation dia lasa rapport de force fotsiny zany ny any fa le iza ny bebe olona iza ny bebe vava iza ny bebe basy iza ny bebe sandry dia zay no mandresa ao anatin'ny fandraisanazy fa amina climat apaisé sala am'izao mihitsy no tena tokony anaovana an'izay concertation izay mety tsy mombokevitra afoko anareo mety tsy mombokevitra am'zavao alao aloha rehefa misy le crise araky ny fandikany gasy anazy misy fanandrinana zany eo tsy vao miditra anatin'izay concertation zay ho tonga tokoa hoe raha ohatra ka tsy maintsy roso am'izay foana atsika fa am'izao climat apaisé izao mihitsy tsy misy nizaniza miady amin'izy mifanandrina amin'izy no tokony horesahany ambola tamity ohatroatra ny ahoana no ampandrosotsika nyty firenena nombolantsika ty dia misy soso-kevitra marozony zay le hoe proposition amina sortie de crise resahany zareo ny crise resahany eto atsy hoe fifandonana fa ny situation iainatsika situation iainatsika dia lalana atonavana am'izay ho zavatra rosony ary miteneniny teo isaorako azy koa zay hoe tsy io ihany ampanetretena lehibe ny tenenany azy tsy io ihany fa tsy maintsy mifanakavevitra fotsika tsy maintsy mijery inona no mety inona no mahatsara inona no reso ao anatin'izy ny fampandraisenanyity zany na de ora zay resako zay di zavatra anakoroa ihany no possible na manaiky ny mpitondry fa izarany fahefana dia hiditra am'ity lalana tantahaka n'ity eta raisonnable ty manaiky tsisy manery tsisy basy tsisy fandraisana voson'akanjo fa manaiky hoe antena io mahatonga lesy kely ny finoko ao anatin'izany satria be loatra le tombontsoa miopapa na azo mifananana fahefana eto Madagasikara eto Madagasikara mialatsina raha ny teny anty tsy hoe filoam-pirenena ny tenena ny manana fahefana rehetra eto Madagasikara dia averinao tiamoko ry mpiaino sy mpijera diso zany zavatra mamaiky aiza no misy inona zina misy miliara aiza misy miliara dia zay misy miliara dia misy anahy raha mbola zakany fahefako ny mametraka anahy ao anatin'izay toerana misy miliara zay dia matoa ianao mahazo miliara dia misy sokajin'olona dépourvu de raha jiaby an'zany manananao satria are-pirenena io any tokony natao ozaray ampandrosoana ireny fa matoa ny vagongo tao aminao iny dehibe zany olona vitiny ao anatin'izay itsika nefa tsy ray tsy roa fa manao an'izay to Madagasikara amaniko an'le fanontanianao ina le mampahatra atsika fa izay le tena mampahatra atsika am'resaka le tenin'ny Laurent teo hoe infantilisena atsika dia atsika ny manaiky io zany a eo zany le fombatsika malagasy io araiky le teny teo zay tenenin'le olo maventy dia raha ka araka le tenitsika hoe amina tramobe le zany ohatra le ty zany fividianana tangalamena zany tangalamena zany eny hoe rehefa igny voatendry teo zany satria fa ohatra rehefa misy ligne ohatra dia eo tangalamena dia rehefa tenenin'igny dia fa rainy rehetra na manampahaizana igny tangalamena igny na tsy manampahaizana dia fa ajainy rehetra dia ohatran'izay zany ny antsika ty zany hoe zay zavatra tenen'ny mpitondra fanjakana dia rahy igny zany le culture atsika zany izy
dia igny no ararotiny zalaindray nefany zay le mampalahelo aminy igny no ararotiny zala zany le culture atsika hoe mangina fotsiny ty koa faharoa zany tiako resahana eo zany le agnisan'ny problème atsika Madagasikara koa zany a matetika zany a hoe izany anao filoham-pirenena agny agnatin'ny loha zany am'izao aloha hoe mbolianina ve iveriny eo mbola nirafitra aloha no tokony eritreretina amboary aloha ny rafitra fa aza mieritreritra mihitsy hoe izy ary no filoham-pirenena ohatra hoe après ny président nirina rajoelona zao esoro zany fa hoe ny rafitra tokony apetraka aloha ahafahantsika mifamehy dia rehefa tafipetraka ny rafitra ka itsika rehetra na iza filoham-pirenena na iza tsisy problème ohatra am'izay zany le izy matetika manko misy miteny rendrainy sasany hoe irianina ve iveriny eo dia efa zao non rafitra aloha ny voalohany ny rafitra zay no mahatonga hoe tsy maintsy miditra atsika no fotoanandoam-pirenena dia misy rafitra ifanarahana petraka ao dia am'izay rehefa aveo araky teniko zany na iza filoham-pirenena eo na iza dia tsisy problème efa mamaly apitrany zany Andriamatoa filoha anatin'izay fa tsy le olona loatra ny olona nafa nirafitra amin'ny rafitra mihitsy rafitra sy ny olona olona miakaka ny fanararotan'ny olona le rafitra mahatonga le problème zao dia amin'le rafitra hipetraka vaovao zany a efa vo étudie tsara mihitsy tsy afahan'le olona mananaraolona rehetra hoe samy tiangalatra daholy fa efa nohon'le organisation mipetraka le lamina mipetraka ary fanina mipetraka no tsy afahandry zareo no mangalatra misy zany le comité de sauvegarde pour l'intégrité milaza mihitsy izy fa hoe tsy mety voasazy mihitsy izy a ny trondro maventy eto Madagasikara misoratany mihitsy zany a amina teny vazaha izy hoe les gros poissons ne sont jamais rattrapés ohatran'izay zany fitenanazy hoe tsy mety voasazy mihitsy noho ny fiasan'ny député tanao zany le rafitra zany mahatonga an'io zany dia tsy mety tratra mihitsy zany reo olo mpangalatra ary na dia ny banque mondiale nefa niteny anisan'ny problème any Madagasikara izy a tsisy garde fou izay mangalatra ny volam-panjakana rehetra io dia tsy misy tratra mety anao mpanohitra angamba ny nangalatra ny tratra fa raha zareo samby amin'ny fitondrano tsy tratra io fampiaro izy dia zay zany no mahatonga hoe tsy maintsy ny rafitra aloha ny amboaritsika efa mandeha dia mandeha ihany fotoanatsika nazanona tsy zany nefa mbola misy hatrany ny fantanina izay tiana apetraka iverenao kely le atsy amin'Andriamatoa Andrianirina alohan'ny teo ny laza ianao teo fa hoe be deabe ny zavatra tokony ho amboarina ianao ve zany mino tsy hoe amin'ny manamana ny Andriamatoa filoha nasionaly ny gasimi akory fa maolo tsotranao hoe ianao ve zany mino fa raha mipetraka tsara ity état régional ity dia tafavoaka sy androso be ty Madagasikara atsika ty ny fomba fijeako za moa zany a mpanao politika ihany fa za zao nakasisiny mihitsy tsy miresaka satria tsy haiko raha ohatra ataontsika hoe football le fanaovana politika dia misy règlement zany le football hoe tongotra ny ampiasaina dia raha voatanana dia main dia rehefa tafiditra izy dia maty fa amin'izao fotoana zao a tsy haiko tsony le règle tsy haiko tsony dia aleoka makasisiny ao anatin'le izy aleoka makasisiny fa tsy haiko tsony ohatrohatrany ahoana ny atao hoe mpanao politika dia ny mpanao politika tena mahomby amin'izao fotoana zao dia mpanao politika afaka mahavita trano be sy mahastobila sy mizarazara vola makarena ho an'ny olombelona mpanaradiana azy fa tsy ny olombelona rehetra akory ny mpanaradiana azy zay mpanao politika mahomby amin'izao fotoana zao dia ozy anao hoe ianao fe mino hoe aomby ty zavatra ataon'izao fotoana ny azy zany ny atongavako eto dia ny amporisika ny olona tahaka an'izao vao tsy hoe nanoloatra ny bobobo fa mahasamy teny hoe andao ry zareo andao tsika ifampiresaka amin'ny zavatra tsy mahomby eto amin'ny firenena alao mba ho faranana ity hoe korsa makany amin'ny farany ity fa ny korsa rehetra makany amin'ny lohany ny tanjona raha tsy makany amin'ny farany izay naporosiako ary lalana anankiray atongavana amin'izay hoe tapaka atrao zany le miemotry fa mba mandrositsika lalana anankiray fa oza hoe tsy mirery ny lalana fa lalana anankiray
fa ny fahasahina miantso hoe andao ifaranana am'izay, andao ifampiresaka am'izay, andao andeha amin'ny lalana tena mety am'izay fa ny rahantsika nahita teo fa tsy mety tsy mety tsy mety naongatsika daholo izy davoto namokatra azy tsy raha nanefa tany amin'ny 63 zany zany 72 ane zany zany tsy raha nanaonga zany atrany naongana zany iratsiraka zany rehefa mitondra inona amin'ny folo taona teto amin'ny tany zay fanjakana zany zafy zany mampiasaina raha valomanana ino ny afarany mitsoka matanjaka nakanivelana de raha mbola toizatsika dia mbola ny maritsika ihany no androantsika de ny androantsika ihany no rapitsika fa le olona aongana sy enjehana sy otramaty fotsiny no miova fa andao faranana am'izay zay fahasahina zay no ipetrahako eto ary tsy vitan'izany fotsiny tsy vitan'izany fotsiny jere le tanoratsika milefa n'Afrika mandeha mitady asa ary Maurice lasa mandeha any Canada ny vehivavy moa de elantsika fa de mampalahelo de lendray zaza de hoe gn'anabady vazaha sisa mba hoe eriseritra mba porte de sortie mampalahelo ane zany ka izay no mahatonga hoe mierisereta ihany nareo amin'ny fitondrana andao isy fampirenena nenay ny faniriana de mba hoe tanoratsika reo na ampianarinao ny zanakanao a de mba tokony a fiera izy eto amin'ny taninao miasa fa tsy andeha ilefa an-tanin'olona any daholo reo tanoratsika rehetra reo zay zany agnisaina anankiray ampiko amin'ny teny Laurent teo zay zany zao zany vo nihemotra le firenena araky le teneny zany tamin'ny any 2000 tamin'ny taona 2010 Tanzanie sy Rwanda no tafaratsika io zany nahatra tafaratsika Tanzanie 5 ans après 2005 dia efa antsika no farany hatra tamin'ny 2005 jusqu'am'izao a de antsika ny farany fa tsy hoe tamin'ny fotoanany any Rajoelina zao ihany antsika ny farany fa hatra tamin'ny taona 2005 antsika mandraky zao de antsika ny farany efa roapolo taona raha amin'ny alioratsika zao izy ny fahitokarena zany am'izao zavatsy ainantsika zao dia 5 taona raha tsy diso isika voatratrany nivoany Rwanda raha am'izao alioratsika zao donc misy zavatra tokony tapahana izy io a terme diplomatika fotsiny nataony madama iny fahitako aminanjy vo hoe vo mahatratra fa tena izy a tsy hahatratra mihitsy satria Rwanda koa tsy janonao izy koa tsy janona tsy hahatratra mihitsy ary antsika zany a amin'ny resaka environnement efa voately mihitsy hoe raha tsy magnova fietsika atsika anao hoe charbon miapotika noho ny fahantrano 2050 atsika de ntsika ny farany potika tontolo iainana indrindra amin'ny 2050 zany hoe tsy miandry 7 taona zany akory sarotsika tena iresaka eto foana ary be dia be ozy ateo fanontaniana mbola tsy navady koa ty fa tena fanontaniana daholo ny ato fa lasa miainga amin'le resaka dia misy fanontaniana amintsika foana fa mino fa mbola isy fotoana lavalava mbola iresantsika eto ato anatiny ity fandarana ity a misy kokoa andriamatoa Front National fa ny amin'ity androany ity afatra angamba sisa no angatahana aminareo mingala mianaka hoe mingala mo zany hoe inona no afatra ometsika ny olom-pirenena rehetrarehetra aloha voalohany indrindra dia afatra ihany koa ho an'ny mpitondra satria ny resaka lavabe tytsika mahakasika ny hoe ny fiainam-pirenentsika eto Madagasikara ndao ary allo izavona teny farany fanajantsika anazy izy président plateforme de ro izy no teny farany na ny teny ray mava fotsiny zany ny afatra ho an'le nahenao an'le fandarana na taiza nahenonao anazy na fombahoana mandeha maheno an'le fandarana de raha ohatra ka hitanareo sy tsapanareo fa tsy miteniteny foana zahay raha miteniteny foana mo zay de avolao hirany akeo zany ina am'le hirany akeo efa zay taxi hirany akeo de ajantsika eo fa raha hitanareo hoe tsy miteniteny foana izahay fa mety mahasoa ny firenena zany resaka minitra vitsivitsy adamay ny fanaovana biby zany de mangataka zay hoe le io miresako nareo omeo ny hevitrareo ampafantaro ny hevitrareo fa raha isika malagasy rehetra mampafantatra ny hevitsika amin'ny fomba zay rehetratsika azy tsy voatery hoe irotakytsika tsy voatery hoe ilanja valerole fa angamba kosa mety mba ho sensible ihany
ny mpitondra raha malagasy rehetra raha miakabeazany malagasy no miaraka manevitra hoe alao ajanony alao iova alao hamovatsika dia alao isafidiny lalana tena mety ho amin'izany tsika na ho état régional na tsy état régional. Ia, mialohan'ny andraisan'ny président fitenenana mandamo kely manohy an'izay hoe izany indrindra no ampisin'ny fandaharana vatifantsika ohatran'izao ahafahanareo maneho hevitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay mitondra an'izay etaetaponareo ao anatin'izany zavatra ohatran'izany izay hitondra fampandrosoana sy fampivoarana ho an'ny firenena izay satria ny hevitra raha teo koa tsy azo raha tsy amin'ny olombelona ka izay no anetanana antsika rehetrarehetra misokatra amin'ny tanatana be atsika ny fandaharana vatifantsika dia entanisika ny aza misalasala mihitsy zany ny manatona anay aty anivon'ny Sisel radio télévision fa misokatra amin'ny tanatana be atsika ny fandraisana atsika ao anatin'izay izay dia apitako ary amin'ny filohan'ny plateforme ny état régional indray arany teny fanatana sorabetsaka zany manomena fitenenana farany dia misy zany mba afatra voalohany indrindra aloha antsika malagasy rehetra zany mafy ary dia tena mafy zao fiainana antsika zao efa ratsy zany mandrainga hoe na tragnon'akoho na tragnon'akoson'olona any Eropa zany tsaratsara kokoa aza ndraindray no trano mipetrahantsika malagasy aty ankoatsy zavatra misy zany zavatra zany tsy fisiana rano tsy fisiana jiro zany efa tsy tenenina intsony ny lalana andehanana efa tsy tenenina intsony lasa ohatran'efa hoe zatra zavatra ratsy zany itsika amin'izao fotoana zao ka izay moa amin'ny antoko politika gasy mifankatia sy ny plateforme état régional dia efa nanao ezaka satria ty boky proposition de sortie de crise ty zany efa tratagna amin'ny mois de novembre 2024 izy ty no karakaraina dia zao izy ty vao tafavoaka zany ary izy ty zany ny fampafantarana an'izy ty tsy ho vita moramora fa ilaina ezaka ara-batana ara-tsaina sy ara-bola amiko zany raha ohatra ka hoe ankasitrahanao izy dia jereo amin'ny 3w état régional .mj dia faharoa manaraka an'izay zany tsy maintsy ilaina misy ihany ny participation citoyenne raha ohatra satria ity zany tsy afaka miparitaka antsika fa tsy maintsy ireo tanorantsika ireo ihany koa ny mandray andraikitra amin'ny fampiparitahana an'tia proposition de sortie de crise tiatsika zany tsy maintsy ireo tanora no mandray andraikitra manazava azy fa raha izay zao zany raha hoe olona anankiray roa fotsiny manazava nyty tsy betsaka fa tsy maintsy ny tanora dia misy zany fangatahanay zany aty amin'ny plateforme zany hoe mandraisa andraikitra dia misy zany Airtel Monnaie zany 261 33 07 532 14 amin'ny M-vola moa zany iasa M-vola dia plus 261 38 26 564 83 mandraisa anjara ho iaho satria io raha ohatra aloha hoe mahafinaritra ana fotsiny tika hipetraka eo tsy possible fa hoe raha fa manafinaritra anaty dia mba igny dia fasako kely mba fandraisako anjara izay no ilaina zany fa zareo mpanambola ane efa manambola izy izy tsy ankasitrahany mihitsy izara fahefana ara-bola sy ara-pitatanana amin'olo voafidy zany tsy ankasitrahany dia tsy maintsy atsika samby tsy manana indray zany aloha ny fagnampy ahafahantsika manatanteraka an'le rafitra zay sitraka tsika ary io moa zany zany dia miteny aminareo misy tanora zany atoato andalo anazavany'izy io zany anazavany hevitrany momba nyty état régional ty dia hoarahanareo ihany zany izy rahanareo moa zany ka misy mankasitraka ka hoe tiandray anjara dia manatona zany amin'ny plateforme état régional satria ny plateforme io zany dia efa misy zany izy io efa misy zany izy io fa tsy hoe natorotoro zany izy io teo fa nohon'le fandehanana politika tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy arak'le tokony tenenako zany tsy tokony isy fifidianana filohampirenena tamin'iny 2023 igny raha ny conseil ny banque mondiale fa tokony fikoanandohampirenena aloha nandeha dia zay rafitra tapaka atao no nentina nanaovana fifidianana filohampirenena fa ino moa ny zavatra nisy dia tsy hitatsika ny atao fa amin'izao kosa dia afaka zany atsika mandray anjara amin'ny fametrahana an'ity état régional ty raha mankasitraka dia io moa izy hitanareo amin'ny écran io moa zany ny
afaka andefasanareo fa dia mandraisa anjara tompoka mandraisa anjara tompoka vavy ataovy ambony any ny moral atsika io amatoa tsisy ady-poko hatramin'izao mifankaty atsika gasy io mifankaty atsika gasy io aka io jereo zany a io numéro-ny téléphone io zany satria hoe gasy mifankaty izy eo a dia mandray anjara amin'ny fametrahana an'ity état régional ty io zany ho an'ny plateforme zany izy io azaveko tsara ny plateforme zany a tsisy récépissé tsy manome récépissé zany a ny ministère amina resaka plateforme tokony natao hoe plateforme état régional la izy io a tsisy récépissé dia tsy afaka manokatra compte zany anao rehefa tsisy récépissé dia ny gasy mifankaty zany ano nentina récépissé namoana an'io compte amin'ny RTL sy vola io misaotra tompola manasitraka tompola soatsika BDP Andriamatoa Zavao Jean-Louis izay filoha nasionaly ny gasy mifankaty sy ny sady filoha miaka mitantana ny vovonana état régional eto Madagasikara nanaiky ny vahiny tamintsika teto tao anatin'ity fandarana vatofantsika ity isoatsika tokaka izany ihany koa Andriamatoa Randrianirina Laurent izay maholotsotra azy moa no ho ananazavany sy ny resahany ary nangalana ny heviny mahakasika ireny fanontaniana maro isan-karazany ireny namana Fabien Benarivo izay niaraka nanolotra ihany koa ity fandarana ity tamin'ity androany ity. Ia, isaona be dia be itsika rehetrarehetra naharaka sy nijery izao fandarana izao hatramin'ny farany sarotsy dia sarotsy resaka eto foana satria mbola be dia be araka ny nambarana namana zinato ihany koa ny fanontaniana mbola tokony apetraka sy ny zavatra tsara ho fantatritsika mahakasika an'ity resaka plateforme état régional izay ifamizarana amintsika ity io zany tsy vitany androany fa mbola ho avy ny fotoana izay mbola ivezivezeny zareo ety ihany zany hitsiditsidiany zareo atsika ao anatin'izay ho fampahafantarana sy karazana ho tamtamma ihany koa famoazana atsika ao anatin'izay zavatra izay ka dia tsy ho amin'ny androany ihany fa mbola hiaraka eto zany tsika ao anatin'izay ka dia mirary soa sy manao ny mandram-peona ho amin'ny fiaonana manaraka indray sorina bebe ihany koa ny vahintsika tao anatin'izay tsy ny sorona tonga dia mahintsy tsara daholo mampita ny zavatra tiana ampitaina ao anatin'izay dia mirary soa atsika rehetrarehetra ampisitraka Ilomatoa